Araky ny fitantaran'ireo iaran'ny abibin'ireo dahalo aty atsimo dia mitondra faisana tokoa ary sendra anay ny ben'ny tanàna eto Elonty izay mitantara ny zava-misy niseho ny zoma erin'ny lasa teo iny. Ka nandolo trano zany dia izay zany nataon'le dahalo namono vehivavy bevoka efa 5 volana zany tifiny amin'ny kibony dia miaraka amin'le zaza ny babeny ramatoa io dia aveo koa nitifirina koa zaza mena vava 3 volana miaraka amin'ireny fa ny reny moa tsy maty fa tapaka ny tanany. Misy foko zanak'olona efatra zany ohatrany tadiavin'olona ho sibilevana zany fa te hivadika ho aty rasy zany. Miantso ny malagasy tsy fandatadra arak'izany ny Premier Ministre lefitra Adzo Andrinanarivelo tokony ho izy ny lafiny fampandrosoana ny firenena no imasoan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Ohatra misy lazo fakapana na tanora na lehibe manao no asan-dahalo dia fitiavan-tena zany. Fitiavan-tena tsy mandeha lavitra fa mamono mpiray tanàna ihany. Tsy mendrika no misy raha milatsaka eto na misy ainana fohy satria samy malagasy itsika. Mahamenatra ametraka fahatelo ihany mahamenatra maheno an'izany fa misy malagasy sa mandatsaka ain'olona noho ny fialonana noho ny asan-dahalo tsotra fotsiny izao. Vonona ifanimetanana mpitandro filaminana trano ny vahoaka mba isakanana izay tsy fandriam-pahalemana izay sy amingorana ny asan-dahalo any amin'izany faritra Amboasary Atsimo sy Amboasary Avaratra ary any Ambovombe izay.